tenin'andriamanitra teny fiainana. Atolotry Bruno Rabaruela miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandre ny filazantsara ny Jesosy Kristy, herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino. Ravaka isika feny fahasoavana ny teninao Andriamanitra ary tsy misy ny teny tahaka anao na nampianatra anao Jesosy nahatalanjona ny Marta koa zany dia hita marimarina fa tsy mba teny avy amin'ny olona na teny avy amin'ny tany. Probava Nikodemos ny teny fezay hoe raha tsy mpaminany avy amin'Andriamanitra dia tsy mahavita izany asa lehibe izany. Asa ny famantara ny fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka ny teninao izay narinao zao rehetra zao na nafahanao olona maro, nampahiratinao ny jamba, na nasitranao ny boka, nampandehananao ny malemy, saotranao Jesosy fa raha tongeto rahay dia mbola sitraka koa mbola izara aminay amin'ny zany teny azo antoko indrindra dia ilay tenin'Andriamanitra tsy miova mandrakizay mitenena araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahit'Andriamanitra irery ihany. Amen. Fiadanan'ny Tompo amintsika ankonan'Andriamanitra. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'ny Likoa. Filazantsara araka ny Likoa amin'ny toko 10. Raisitsika amin'izany ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Olaza eo ny soramandry ny amin'ny Marta sy Maria vakitsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta ampiatrano azy eo amin'ny tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilany tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanontona be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va namelan'ny rahavaviko ahy anompo irery mba asaovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namadika anao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehina ianao nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria nefa nividy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Amen. Anjara tsara dia ny tenin'Andriamanitra. Izany dia Andriamanitra miteny amintsika dia hiresaka amintsika dia fanerasera amintsika satria dia hamelona amintsika izy. Satria teny fiainana ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery izy araka ny ambarany Hebreo 4:10 zany. Ka izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia velomy ny tenin'Andriamanitra, ampaherezi ny tenin'Andriamanitra. Eny na dia mety ho latsaka ao anatin'ny fahaterena sy fahoriana lalina indrindra aza izy. Dia tsy inona zany fahoriana zany? Ny fahasombana, faharavana, fahaketrahana, eny fahafatesana azy. Honao i Jesosy azaika aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka misy izay naneraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe elonina izy fa tafafindra niara tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaika aminareo marina dia marina tokoa iny Tompo. Avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feony zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Dia ny azo antoko indrindra ny Jan 5:20 izany. Dia nijoro vavolombelona ny amin'ity teny fiainana ity Jaon'ny apôstôly nanambara hoe izy naharina ny zavatra rehetra. Ary raha tsy ny tenin'Andriamanitra dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no misy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaon'ny 5:24 ka
tsy hoe fanambarana fe fanambarana fotsiny zany amin'ny akapobe fa fanambarana zay no manina Andriamanitra ho antsika izany dia isika ho afaka handray ny teniny mba ho tafahoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany zay nirahana tokoa antsika ka mba ho tanteraka amintsika araka ny fanambarana ny apôstôly hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy taminy iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana tantony zany fahafenony zany fahataterana dia io teny tonga nofo tanteraka amin'ny fahasoavana sy ny voninahitran'Andriamanitra io hitan'ny Maria na tonga azy hitoetra ny tongotry ny tompo raha namangy azy Jesosy namarina koa nampianatro an Jesosy izy miravavy ary dia zany nanamarina an Jesosy any Maria eto manao hoe fa Maria izy no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy ahoana ny aminy zany dia tsara jerentsika niseho na antony-javatra zay atrentsika nalana zao tenin'Andriamanitra izao misy fihetsika roa tsy mitovy zay ambaran'izao teny zao ka ny ray dia akozaina hoe mikasika ny fiainam-piainantsika olombelona amin'ny ankapobe ary ny faharoa dia mikasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fanompotsika na ny fomba fanompotsika an'Andriamanitra ino moa tiana ambaran'izany raha mikasika ny hoe ny fihetsikatsika amin'ny fiainam-piainana amin'ny ankapobe tsara dinihina tokoa na antinihitrena amin'izany tena amin'ny andro ankehitriny fa araka le fiteny hoe tsy vitsy ny manao tahaka ny Marta zany hoe mandray na manaraka ny fihetsiky Marta ino ty fihetsiky Marta ty ambaran'i Jesosy eto teny hoe Marta maro ahina sy maro erena ianao adika amin'ny teny ankehitriny de hoe maro saniny ianao na be kenikenyny ary de misy tokoa ny fiainan'ny olona sasany de toy zany tsy misy fiatona tsy misy fitsarana no am'izay ataony izy mandeha de miazakazaka ery ty tsy misy farana zany de manomboka vo ny fomarain'andro mandraparivony andro miazakazaka seriny de seriny sahiratsaina am'izay ataony tony hoe tsy manala fa tsy zany any izy mba havelona azy ka hity zany fihetsika ny fomba fiainana zany indrindrandrindra amin'ny tanan-dehibe indrindra atao hoe amin'ny andro ankehitriny andro tany mandroso ary tondrona eto mba fiteny raha mandalo andray vondry Frantsa any Paris enao dia toy izao ny programme ampiainan'ny olona tsy vitsy anisan'izany indrindra reo atao hoe mpiasa madinika atao hoe ouvrier raha zaiky amin'ny teny frantsay de hoe boulot métro dodo dikan'teny hoe miasa dia mifamovo eo ianao mety n'le métro fitateran'ny tany ary dia matory isan'andro tahaka an'izay boulot métro dodo mandrapahafatan'le olona na mandrape tsy asany tsony zany ka arak'izany zay tsy afaka mihetsiketsika amin'io atao hoe fomba fiainana fisainana ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina toy zany dia ilaozan'ny fiarahamonina izy ary tingetratran'izany raha mitsatrany raha mba mihetsiketsy zay ka mihetsiketsika n'inona moa izy sady hoe mihetsiketsy fotsiny ka zay tsy mihetsiketsika dia ilaozan'ny fiarahamonina tokoa izy tsy teneniny hoe arinony fiarahamonina henatra ho azy zany satria everiny hoe tsy mamokatra tsony le olona zany hoe tsy manana maizy azy tsony dia izany ny fomba atao amin'ireo olona sokajin'olona atao hoe be antitra izy tena zokony de zokony hita any amin'ny tany Eropa o de atao mitokana monina amin'ny tanàna iray misy trano reo atao hoe trano fitsarana ny tena marina moa amin'ny teny frantsay de hoe maison de repos zay mifilaza azy de ino nataonao de miandro izy anao andrasany eo na inona de miandro ny fahafatesana zay no andrasany eo zay ary zay sisa satria na ilany ny fianakaviana izy na ny fiarahamonina ary dia zara raha misy mpamangy mora amitsika eto ngamba mandray andrano fa mahita andrano zavatra saro zany rehefa zoky olona ianao mba manao anjanaka zafy zara raha mamangy anao nahita andrano masony tena andro krismasy zao de tsy ampy fiefatradiny kory de veloma ianao dadabe veloma ianao bebe fa zay anao ny ataonay mampangotsika fo indrindra izy any satria izay tson'izay farany maholona ka indraindraina arak'izay fa ny olona mihetsiketsy osika de zay misana zavatra maro de reny miverina hoe tena manana ny maizy azy tena mavita zavatra
araka efa teny sasany hoe reny ny tena olombelona eka olombelona amikarazany tokoa satria izay no tena hoe kolotsain'le civilisation na io zay mianaka indrindra amin'ny fanontolona na fanotontolona amin'ny arokety ka eo akaikin'izay nefa dia misy fahavoazana zay nyverina hoe fahombiazana dia misy ny fahavoazana ary tena fahavoazam-be amin'izany fomba fiaina zany inony zany dia ny olona lasa tsy manam-pitsarana intsony izy ary tsy misy atao hoe fotoana zay iainany zay marina amina isentoana ny fitenitsika azy fa rehefa atao ny totarim-piainana hoe inona moa ny vokatra tamin'izany rehetra zany dia hitany fa tsy avy akory ilay fiadanana na hoe fahasambarana zay nikendreny ary tsy misy atao hoe anjara-piainana manokana ho azy anjara-piainana mba manana ny tsembarateny izy fa dia entiny zavatra dia mirivotra toy ny fandehan'ny rivotra ny andro sy ny taona zay iainany zay omen'Andriamanitra azy ka ny vokany sy ny fiafarany dia tsy inona fa fahavoarana dia fahafatesana ihany zany toe zavatra izany natona ny tontolo teny lazana hoe efa hitako izy ny zavatra rehetra zay atao aty ambany masoandro fa indro zava-pona sy misampy-drivotra na hoe homan-drivotra zany mamely maso izy dia rivotra ve dia hoanina aka zay izy ka samby-drivotra foana zany rehetra izany fa zava-pona dia zava-pona ho izy ny zava-pona dia zava-pona ny zavatra rehetra inona moa ny soa azony olona ny sasarany rehetra zay sasariny aty ambanin'ny masoandro toteny voalohany andiny faroatelo zany dia araka ny teniny Paul hoe tonga tety an-tantsika tsy mitondra ny inona ny tanjaka ho avy ny andro andehanantsika mbola tsy hitondra na inona isika ninina hoe atombanantsika volameny firavaka tsy misy niny dia izany mahazo ny olona sy ny firenena tokoa zay mihevitra fa misy tsatsana ny zavatry ny tany ny tena zava-dehibe ary zany mahatonga fahasambarana materialiste zany ka tsy milaza zany fa hoe tsy tokony asa sanatria zany dia mantsy misy milaza hoe aga dia nanay ny efary ihany dia anao ny tenin'ny Paul zay tsy miasa ao izy tsy ina mazava zany Andriamanitra aza miasa ho izy ka tsisy asa akan'izany rehetra izany ka tsy milaza tokoa zany fa hoe tsy tokony asa fa ho anao iny tompo inona moa izy no azon'ny olona raha mahazo izao tontolo zao izy kanefa veriny any veriny fanahany inona no omeny ny olo takamin'ny ainy Jesosy matotoko fa inambiny foandiny fa enim-roapolo ary dia tany hoe manatsirery voafonana amin'ny tena ka nidikan'izany na amin'ny fiainana tahaka an'izany dia hoe mivoy zavatra hoanina sotrona ny ampanankarena dia satria tsy misy Andriamanitra izy tsy misy Andriamanitra efa tsy misy Andriamanitra dia ny tany lasa Andriamanitra ny tany lasa lanitra ny tany ve dia lasa lanitra mba lanitra inona kosa feny fahalovana feny fahatona feny faharatsy ka ny ain'ny olona sy ny asambatra azy dia tsy miankina tokoa amin'ny fananany zavatra ny tanina azy ezaka zay ataony mba hananana sy ampitoetra zay ananana satria voafeny lalàna hoe mandalo solevony zao rehetra izao fa raha te azo aina dia miankina amin'Andriamanitra zay tompon'ny aina tompon'ny fiadanana ary mpanome izany onja rehetra voninandray azy rehefa zany dia ao anaty koa i Jesosy aza miasa azo ny hanina mety ho levona ho izy fa ny hanina zay maharitra ho fiainana mandrak'izay zay omeny ny zanak'olona anareo dia ny tompo zany fa izy no nasiany ray kase araky no voasoratra hoe tia ny zanako malalako sitrako izy no eno indikany dia hoe ny teniny rehetra dia raiso hoanao mba ho velona ianao janako fiainaniny fa efaka fitomboram-polo zany ka ho an'izay rehetra mahatsiaro tokoa fa voafatotsy ny fanahina ny amin'ity fiainany ity tahaka ny hoe kendany zigoa zay tena mamatitra azy ka tsy aizonaina dia ho anao i Jesosy aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay inona no sotronay inona no hotafinay zany rehetra zany dia ka tsain'ny jentilisa mipatratra dia hoe zay tsy mino tsy manana finoana tsy manana n'Andriamanitra izy hany ka adalana amina dia hoe inona n'Andriamanitra azy fandrana tsisy ohatran'izany ka tsainy fatratra zany fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany zany hoe rezay nangatahanao amin'ny tompo dia omeny ianao omeny rariny ianao amin'ny hataka zay ataonao izy amono nahary zay ve nahary ny tenako sanatria zany izy nahary antsika tsirairay avy tahaka ny matsika zao aonany tsy ahino ny zava-boaniny
fa ono izy fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra zany sy ny famarinany dia hanampy anareo zany rehetra izany da tsy hoe tena mandoka io fa rehefa nomenantsika Jesosy Kristy zay tompony zao rehetra zao antony ary atao hoe fitaovany fampiaratanan'Andriamanitra nahariny zao rehetra zao dia miaraka aminy meno maimaimpao ny zavatra rehetra ka tsao ny fanjakany sy ny famarinany hanampy anareo zany rehetra zany ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anahiny azy firifiry ny trazany tia retim-panahiny tsy mandritry ny andro fa hatramin'izy matory any am-panahina dia tsy mahita tory dia lan'ilay fanahina inona tsy mampahazo hoena nefa misakafo tsara sy ny sisa satria tsy ao ny television-dana ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy fa manana an Jesosy ianao dia ho resy lahatra tahaka nina reseny lahatra amin'ny Paoly hoe ampoanao ny fahasoavako izy fa nieriko dia taterana ny fahalemena izy amin'ny tompony aniro sy ny ampitso zavy hoe izy ny tompony ary zany ny fahefanananany miteny hoe na ny anio na ny ampitso na amin'ny andro na amin'ny alina dia tompoko izy ary tompono miantsika ina arak'izany mambaran'izao tenin'Andriamanitra zao Andriamanitra tokoa no tompony miaina zay ny fanambarana voalohany afaka manome afaka miantoka zay ahafapo sy ahasambatra ny olona zay mino azy rehefa zany dia miray antoka amin'Andriamanitra ao no ny tenin'ny soratra masina antino amin'i Jehova ny raranao izy ary matoky azy ny tanteraka izany ary amin'ny sy ny famarinanao tahaka ny mazava izy ary ny raronanao tahaka amin'ny tataovonana dia miantombena tsara ny Jehova ianao ka manantena azy sanamo fahafito zany dimidimy sy fito mampatsiaro ny tena Isaia hoe manisaina tsy miovaova Andriamanitra ho diarovanao amin'ny fiadanana izy amin'ny fiadanana dia ataovy zany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao ho alalanao ny tenin'Andriamanitra ary voninahitry Jehova ho vody lalanao Isaia 40:15 zany miambarany teny Jesosy milaza mana fa izy momba atsika dia milaza maromarona koa fa ny fitsatsana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay omeny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay omeny tsy misy fomba hafa fa ny tenin'Andriamanitra satria eo ny fanorenany ny fanjakany eo ny fanorenany ny fahamarinany io nanomesany tony sy fiadanana ho an'izay rehetra mipiatsaka azy dia omeny ny tenin'Andriamanitra ary araky ndretsika teo tokoa dia omeny tsy mitsahatra omeny mandrakariva mba ho sakafonaina ho velona antsika zany ho jiro manazava antsika ny lalako mba atsika raha ho anatin'ny maizina tokoa tsika dia tolo-tsaina tolo-kevitra sy fahendrena amin'izay tokony ataontsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa azontsika afangasitrana avy aminy hery tenin'Andriamanitra zay manohana ny reraka rehetra ary mampijoro azy any resy amin'ny adiny rehetra satria Andriamanitra momba izay momba azy dia ataony mantoka fa mandray antsika ho zanona sy olona izy dia manao fanekeny zay ty tenin'Andriamanitra ty tsy miova mandrakizay fa Andriamanitra tsy afoy antsika na saraka zay miantso azy na miankina aminy indrindra amin'ny andro mahaozy aono izy antsoy amin'ny miandia iantsonao satria sakaizany izy amin'ny andro fahorina indrindra fantatry Jesosy anao zay manana aty manokana fa tsaro fa efa eo izy ary tsy eo fotsiny izy hoe hijery ny tazananao fa mampatsianao fa efa nantarina ara-pahorina hatramin'ny fahafatesana mba hahafakahy amin'ny fahoriko rehetra Jesosy Kristy eo amin'ny olony dia tokanaina tokam-pamonjena tokam-panavotana mandrak'izay tena fanasitranana tena fanafara tena fandraisain'ny fiainana amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra vonina ny ahy mandrakariva hiatrika zay zavatra mampanahy dia tsy sahiko atrehitra akory dia Jesosy nefa eo rehefa miankina amin'ny ana tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra avokoa no manorony zany hoe toky ao amin'Andriamanitra toky mpamonjena izany toky mpitahina izany zay fehezina tokoa ny teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany fonjay ho a Jesosy mifantrako fa tsy haiko kory mangataka tsy haiko kory ny manonona sy tratrao sy haiko kory inona ny tena tokony angatako
mialatako aminao ty zao mitaria nizay rehetra tokony ataoko fa ifanaraka misitraponao dia azo antoka fa tsy za fa izy zay mikasy izy kanao manatanteraka araka ny tenin'ny Paoly mikasika ny Marta sy Maria zay rentsika manokana araka izay inona ny fihetsik'izy ireo ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany sy ny fanompoana ny tompo dia teto araka ny voalaza misairanany Marta araka ny voasoratra hoe fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be midina fefapolo amdika toko fahafolo io zany ka efitra roa no azo andikaniny ty hoe Marta sahirana tamin'ny fanompoana be anankiray zany dia hoe seriny dia seriny tokoa izy noho ny fanompoana zay nataony satria tokony ataony zany satria vahiny lehibe ary lehibe ny lehibe tonga tongatrano izy mivavavy ary izy nampiatrano azy tsy hoe niditra atao Jesosy ka na nisy tao na tsy nisy aroso dia mandeha ho azy tia nampiantrano nanasa ny dikana zany anao fanasana ny dikana zany dia izany ny anton'izay nanieran'ny Marta anao zay ezaka atao hoe tsy eran'ny aina azy natonga ny Jesosy ny teny taminy hoe Marta Marta maro ahina sy maro irena ianao ka raha lazaina amin'ny teny azy zany dia hoe tafahoatra ny fikarakarany sy ny kenikenominy anka mihoatra na tsy zakany intsony zany mihoatra n'izay tokony ho vitany mihoatra n'izay tokony ho tanterahany zany io lazaina amin'ny teny frantsay amin'ny olona siriny takan'izao hoe débordé be ohatra le asa mifona amin'ny teny amintsika rehefa teny sasany hoe efa mily vorako izy ny miadodoko satria tsy tratry ny saika ary tsy zaky ny endrika intsony ka ty hoe débordé amin'ny teny frantsay ty dia midika arabaky teny hoe fefika dia fefika Marta tamin'ny zavatra zay nataony anka na dia izy tena tokoa aza dia tsy maharaka dia nila vonjy mampiantso any Maria ravoraviny izy zay ny sy atao kanefa koa tsy zay ihany koa ny antony sairanany Marta mavy toy izao fa dia tsona izy dia satria vahiny lehibe tsisy to azy tahaka izao dia tsy hoe name voninahitra azy ihany fa indrina koa nitady sitraka amin'ny tompo nitady sitraka amin'ny tompo antra dia tomora tamina ny metsiny amin'ny rahavaviny zany hoe tsy miraika mba hanampy azy ary indrindra na metsiny an Jesosy izy aonao izy tompoko moa tsy mampanina anao va ny amelan'ny rahavavika amin'ny mpirery aty fanompony ty dia ho an'izy anao ihany io izy ary dia samy baiko mihitsy an Jesosy izy aonao izy mba hasaovy manampy azy satria tokony handray vahiny kanefa tsy fantatry Marta tokoa ny atao hoe ny anjaratsara ary zany nampisikitra ny Maria tsy dia hoe azo sitraka amin'Andriamanitra fa ny azo an'Andriamanitra Maria zay nipetraka teo anilan'ny tombotry ny tompo zay manjaratsara ka ny ain'ny teniny izy petraka amin'i Jesosy dikany zany misonenika mihitsy izy ravo faky da hoe adino ny zavatra rehetra zany zavatra larana faharoa ihany amin'ny zavatra fa ny eo amin'i Jesosy amin'ny tombotry Jesosy tsy misy tsara zany teona ny tompo Maria no efa nifidy ny anjaratsara ho izy dia fanambarana lehibe zay nataon'i Jesosy tokoa zany fa ny mihay no ny tenin'Andriamanitra dia tsara lavitra ary mahavelona lavitra no ny fiainany kibo sy ny zavatra hafa zany dia mampatsiary mindrina ny teny zay nataon'i Jesosy ranona izy dia tonga nakafana azy ny devoly hanovany vato tonga mofo dia anao Jesosy taminy voasoratra hoe tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay lokony vavan'Andriamanitra matotoko faefatra io andininy faefatra fa le hoe voasoratra hoe dia any amin'ny Deutéronomie toko fahavalo andininy fahatelo dia retsika tamin'ny toroteny teo koa efa tany nandro tanterina hoe soaky io teny io atao lambaravaranao io alatsa ao am-ponao io ampianaran'ny zanakao sy ny taranakao satria zay no mantoka ny amin'ny fahavelomana ka tsy aritory tokoa ny fihevitra Andriamanitra sy ny fomba fiainantsika olombelona eto dia ny hevitry Marta fa ny zava-dehibe sady voalarana io mason'Andriamanitra dia ny manao zay traky ny zay le hoe miezaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra famezana aja azy voninahitra azy misairanana momba azy raha ratsoratra masina dia marina ihany zany raha zoina ny tena mitondray ny tompo mpaminany malaky manao hoe zanaka ho izy mahazandray ary ny mpanompo itompony koa raha ray aho aiza zay hajako ary raha tompo aho aiza zay tahotra aho tsy eo matompony maro malaky toko voalohany dia ny fahenony zany satria fa nyteny tokoa ny tompo hoe izay mame voninahitra ahy no meko voninahitra ho izy ary zay manamaho ahy no ho afa-baraka samina voalohany toko faharoa andiny fahatepolo zany
ome voninahitra zay tokony omena voninahitra dia tsy izy zany fa la tena tompony dia Andriamanitra. Fa tany nefa dia zao inona ny fomba tena anomesantsika voninahitra an'Andriamanitra sy andraisantsika ny vonikasitrany raha toa hoe azoantsika voninahitra adera avy aminy koa ny valiny. Tsy ny hoe manao zay tiako atao aho ny ninona ezaka na fahafoizana na asa ataoko fa ny miaino ny tenin'Andriamanitra zay omeny sy mitandrina zany. Zany no fanomezana voninahitra n'Andriamanitra tampony indrindra. Nday andro nisy vehivavy anankiray tonga nanasoaso an Jesosy izy satria hitan'ny falebiazany ny voninahitra n'Andriamanitra teo aminy. Dia hoe ty vehivavy ty hoe sambatra ny kibo zay tombranao izy sy ninono zay nononao. Manao Jesosy taminy eny tokoa kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Lika toko faha 1:10 ndiny fa 17:20 zany mitandrina ny tenin'Andriamanitra izay ny fototra zay. Ao no ny tenim-panao salamo sambatra ny olona zay ny lalàn'i Jehova no sitran'izy. Eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amorony rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoany raviny koa tsy mba malaso ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany zany ndininy 2 zany ny asany tenin'Andriamanitra. Dia toky azo antoka no omen'ny tompo manao hoe mariny efa nifidiny anjara tsara zay tsy alaina amin'ny lazany fa rehefa Andriamanitra no manendry tokoa dia tsy misy mahaisitra na manafondro zany tsy atakalo tsy asakalo. Misy mantsy niteti-dratsy tsy ataony devolo fahavalo dia ny sakana antsika tsy afaka handray tsy afaka hino ny tenin'Andriamanitra ny tonga antsika malaina na nanokatra ny baiboly azy ary be ny antony ary ny fotsika koa manana fahalemena be ny antony sarotra loatra zany tsy namoa azy koa ohatry zany maika an'lo loatra no andrasika aloha fa hotonotony tsara hitokana tsara matiko anio lasa ny andro tonga ny alina tsy mahavaky ninanjo zany rehetrarehetra izany eny to rehefa zany koa dia ny anaisitra zay fanomenantsika mba hovotsitra eo amperatanatsika nahazo tenin'Andriamanitra tsika rany sasany vao tonga ivelana izy dia inona moa le zavatra nazaina ty satria tsy tafalatsaka tompo dia hitany devolo dia piseseny eo le zava-pona rehetrarehetra zay le hoe fiainana foana rehetrarehetra eo ary ny tena kenreny amin'izany rehetra zany kelen'ny devoly dia ny atafa saraka asy ianao amin'ny ilay tompony aina zay izy zay. Rehefa tafasaraka amin'ny tompotsika dia tsy mahay manao na inona ny asa ataotsika ary tsisy fanambinana eo ndray mahasamihafa an'le izy samy miasa daholo any ny olona rehetra fa afa le hoe ambin'Andriamanitra satria amin'ny tanamasiny no mompanao dia mitantanao dia mandidy fitahina eo amin'ny asa nytananao rehetra zay mahasamihafa azy zay. Noho ny tenin'Andriamanitra dia ny tenim-pikasana zay no omena tokoa izany. Feno toky tenin'men Jesosy mampahery zay rehetra miangana aminy mampahery lolom-boafidiny zay nanaika sy mifaritra aminy dia ao naro izy ny ondriko izy miaino ny feko tenin'Andriamanitra ary zaho mahalala azy ary izy manaraka azy ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy amrombaka azy amin'ny tanako. Zao no toko 17:20 raza ny herin'Andriamanitra amin'ny lalàna ankehitriny teny hoe ahitana Jesosy Kristy vombo teo amin'ny hazo fijaliana tonga mpanasitranana sy fanavotana feno-masinao dia eo mametrahany tompo ny fiainantsika. Toko mpamonjena lehibe tokoa zany zao omen'Andriamanitra satria tsy afoy na andao zay azy izy. Ny olona sy ny fianona ny tenin'Andriamanitra rehefa zany mazava tokoa ny tenin'Andriamanitra toy hoe safidiary misafidia zay tsara satria teny fiainana zay ny tenin'Andriamanitra na reny zao rehetra zao izy mamelona zao rehetra zao izy miazona n'zao rehetra zao mba ho velona izy ary dia no amarin'Andriamanitra tokoa zany hoe hery ny tenin'Andriamanitra mafiainana azy zany dia tsarotsika amin'izany ny faminaniana zay nampanaoviny tompo ny mpaminany Ezekela raha netiny tao amin'ny say izy dia nisy zao tao raha maina maro efa nisandrahaka tao ny fanatony izy zao dia nampitafina nofo dia hoy ny teny faminaniana nampilazany Ezekela hoe izy zao milazany Jehova tompo manatonatra amin'ny rivotra efatra ary fofonaina ka tsy tsofy ireo vavonindreo mba ho velona izy
dia naminany zany hoe nambarana ny tenin'andriamanitra sy ny hevitr'andriamanitra izy kely arak'izay fanandidininy tompo aho izy ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tombony izy marobe dia marobe tokoa. Ezekela 7:7 ny 7:10 zany. Zany no asan'ny tenin'andriamanitra zay mamelona na dia ny maty azy. Feokaikiny zany dia misy trofindrisy ny tsy afaka mandre ny tenin'andriamanitra na hoe tsy afaka mandray ny tenin'andriamanitra dia na dia nataon'andriamanitra ho azy indrindra aza ny teniny. Tondratsika amin'izany zany Israely fe izay firenena voafidin'andriamanitra zany hoe niraisy ho an'ny tenany dia nanaovany fanekena meno ny teny fikasana meno lalàna ny fanjakain'andriamanitra manontolo tao aminy kanefa honoho ny tompony aminy. Zao nandidiko azy ho izy eno ny feko dia ho andriamanitra reo aho ary nareo oloko tandeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba hahitanareo soa kanjo tsy niaino izy na nanongirana ny sofiny fa nandeha tamin'ny fisainany sy ny ditry ny fony ratsy ditry ny fony ratsy ny any izy dia niambo vatika izany namela mofina fa tsy mba nanatrika. Jeremia 7:7 zany ka marina tamin'ny Israely ary zany fetsika zany fa manana sofina enti-mientiko izy kanefa tsy mandray satria tsy te andre ny tenin'andriamanitra. Dia noho izany dia mafy ny famalina zay ataon'andriamanitra amin'izany raha hoy ny tompo tamin'ny lala Mosesy ny teny taminy olona vitsy no sisa aminareo isolo izao fahamaronareo tomititany ny amin'ny lanitra zao. Le tevitra sanamenany Abrahama fe zay hoe ho maro tsy tisataky ny kitany amin'ny lanitra fa sy nimbon-dranomasina satria tsy niaino ny feon'ny Jehovah-Andriamanitra ao ianao. Dia ataonao metiko fa varan'roapolo andiny fa 2:9 zany. Dia hoy ny teny faminanina nataon'i Jesosy lazaiko aminareo fa amin'izany alina zany izy isy roa lahy miray fandriana ny anankiray moraisina ary ny anankiray avela. Isy ho vavy niara mitoto-bary ny anankiray moraisina ary ny anankiray avela. Lipona 7:10 ny 7:30 sy 5:30 tian'andriamanitra ve miamelantsika overina ny dikan'izany kanefa avela satria nanao ny tenanao tsy mendrika andray ny tenin'andriamanitra. Andropony nazo hoe satria manao ny tenanareo sahafa natandrify ny tenin'andriamanitra nareo didoka mijentrisy izy fa namarina injina be zany satria nanao ny fiainany zavatry no sy ny tany no zava-dehibe mihoatry noho ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra mahavelona mandrak'izay. Dia tsarotsika ny fanoarana zay nataon'i Jesosy mba ilazana fa tsy Andriamanitra mihitsy sanatiny tsy te ameny teniny amelona ny olona fa safidin'ny olona tokoa ny amin'izany. Dia misy mandray zay zany hoe tany tsara misy ny tsy afaka mandray ary ndray amin'izany dia ny amin'ny hoe voaka ny mpamafy ka ny sasany izy dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo namirika nangeza atitro 7:7 zany teny zany dia tandrefy indrindra ny fony marita maro ahina sy maro arena hany ka tsy afaka nanome toerana ny tenin'Andriamanitra tsy afaka nanome voninahitra nalanja ny resaka zay ataon'i Jesosy fa toy ny manetsy tadiny na dia mihevitra fa tena manombo an'Andriamanitra aza izy. Marina tokoa fa zay toerany arenao ny tompo dia ho an'iko ny fonao natitoko faina nefa 1:20 zany. Dia hoy Jesosy ny teniko tsy mba mitombo ao aminareo zao ny tompo fahavalony 7:30 reo milaza fa hoe dininareo mandrakariva ny soratra masina satria ataonareo ao nazonareo aina kanefinareo izy tsy mety manatona tsy maharaiky le tenin'Andriamanitra tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tsy te ampiditra an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana izy soa fa ho an'izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia arena mihoatra no ny arena rehetra ny tenin'Andriamanitra dia fiainana mandrak'izay tonono rano velona ny boiboika zay tsy manapita-pahataperana naovinanaoviny zany ho an'izay mandray azy. Veritsika zao dinika fampiorenana antsika fananarana antsika nefa koa fampahiresana antsika mametraka safidy tokoa ny tombo mba handraisana tsy handraisana ny tenin'Andriamanitra ho an'izay nandray ny tenin'Andriamanitra dia azorazaina hoe nanandrana ny amamy ny tenin'Andriamanitra tokoa izy taka ny mpanosalamy ny teny fizay nihira izy ravoravo ny lalàny ny vavanao izy ny mahatsara Andriamanitra mihoatra noho ny
volamena sy ny volafotsy tsy ombiarivo azy andeny varoa fitokolo ny salamo fakitsika teo sy vonombo zato de mari koa ny safidy ny hainy ny tenin'Andriamanitra ary tena limo ary tanteraka taminy ny teny mpanao salamo manao hoe zaho dia anao kaikin'Andriamanitra mahatsara salamo fatelo amby fito andiny fahavalo miaino ny tenin'Andriamanitra fanomezana sarobidy indrindra ny tenin'Andriamanitra satria tena velona sy mahery izy ary tsy levina mandrakizay fa ny lanitra sy ny tany ho levina ho Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levina de mbola omeny tompo ho asy ianao ry avako ny teny mba hivelomantsika mba tsy hioka amin'ny nofo sy ny sitrapony isika ka andova fahasombana sy fahafatesana satria mandalo izao fiainana izao sy ny volany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay voalohany zany toko faharoa andiny fahafito amby folo inona no sitrapon'Andriamanitra ho antsika dia isika miaino sy mandray ny tenin'Andriamanitra ka ny fitsindrain'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany ny teny tonga nofo tonga tety amintsika mbola hoeto amintsika aritra ny tokantrano nofotsika amin'ny alàna ny tenin'Andriamanitra tsy miato ditoetra ao izy ary sika ho aminy araka ny teny manao hoe hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary amiko ho aza rehetra manao zany dia atoky no omeny manao hoe fiadanana ho anareo ho voninahitry'Andriamanitra irery vahaosika revo tsy hainay tokoa ny mahalala zany hoe lalam-piadanana lalam-pitsarana dia tonga ianao mbola mitenany tamin'ny kanty andro ity minoa ny teny fa zay mino ny zanaka no manana fiainana mino ny teniny mandova fiainana mandrakizay saotranao Jesosy hoe fa tsy mitsahatra amin'ny teny anao satria Andriamanitra velona tokoa ianao ary tia melona anay amin'ny fizaranao fanomezanao ny tenin'ny fiainanao noho ny fonao ty mandrakizay fa ty tokoa ianao dia mameny tsara indrindra dia ny ainao dia ny ain'ny tenin'Andriamanitra fofonaina mahavelona fanahanaina mahavelona zay mandresy sy manafaka amin'ny gadra ny fatorany fahotana mahafaty anay sy ny asan'ny maizina rehetra mbola mitenena araky ny fombanao ny alalan'ny asa sy fampaherezana zay tanterahanao hatanteraka famonjena feno amin'ity andro ity ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hatram'izao mandrakizay amen.